ankafaliana indray no entina miaravantsika rehetra afafy FET manerana ny nosy amin'ny alalan'ity pejy ifampizarantsika miaraka amin'ny fobe nasionaly ity afafy FET tonga indray ary ny fotoana ifampizarantsika eto ny fiainantsika any anivon'ny diocèse isan-tokony any ka amin'ity indray mitoraka ity dia ry zareo avy any amin'ny diocèse ny Taolagnaro no ifampizara amintsika eto ny fiainan'izy ireo indrindra anehoan'izy ireo ny fankalazana ny fahafolotona ny afafy eo ihany koa anehoan'izy ireo ny fiainan'ny FET ny zava-misy ny fandrosoana any amin'izany diocèse izany no hitantsika eo fa mahaliana dia mahaliana ny fankalazany zareo ny fetin'ny afafy ny fetina amin'ny teo ihany koa ny atrehana ny fahazatotaona ny FET iny dia misaotra sahady any zareo avy amin'ny Taolagnaro atsika amin'izay fifampizarana ho ataon'izy ireo eto izao fa mahafinaritra tokoa miendrika anehoany zareo amin'izay fifampizarana izay. Eto amin'ny paroisse Sainte-Luce de Mariaca, diocèse-ny Taolagnaro. Mankalaza ny famaranana ny fahazatotaonan'ny FET izahay sady mankalaza ihany koa ny fahafolotaonan'ny afafy eto Madagasikara. Nofidinay manokana ty andro anio ity satria tamin'ny 3 décembre teo fetin'ny Saint François Xavier dia androany ihany koa ny safidianana manokana ho fankalazana izany andro lehibe ho an'ny masindahy mpiaro ny fikambanana izany. Fety lehibe honay tokoa ny fetin'ny Saint François Xavier satria amin'ity taona ity isika dia mankalaza ny faha-efajato taonana olo-masina azy. Eo ihany koa ny faha-efajato taonana olo-masina ny masindahy Ignace de Loyola sy ny fankalazana ny faha-dimanjato taona ny bebany masindahy Ignace de Loyola. Zava-dehibe ho anay izany fiainan'ny afafy FET izany ka niporofena tamin'ny la mesa lehibe androany zay nisy ny dingana nataon'ny ICA sy ny VK, nisy ny fandraisana ny zandiraka ary nisy ihany koa zany ny fitsovan-drano ny afafy tato amin'ny paroasy. Ary ny faharanana tamin'ny fanokanana ny tsangam-bato lehibe ho fahatserovana ny 100 taona. Ny tanjona zany amin'izao manaraka izao ao anaty fanabazana ny FET dia ahoana indray ny fijerena ny 100 taona manaraka. Izay zany lehibe voizina amin'izao fotoana izao. Manaraka an'izany moa dia iaina ihany koa ireo sorodalana rehetra zanampitaina ho iainanay mandritra ity taona ity. Maromaro misy angamba tsy voateny eto daholo. Dia makasitraka sy makatelina asika rehetra ary mirary soa miarahaba ny afafy FET rehetra manerana ny Madagasikara ary manerana an'izao tontolo izao amin'izao fetintsika anio izao. Isaorana ireo rehetra ny totona fotsy na andro namasaka izao fotoana izao. Isaorana ianareo rehetra afafy FET ato amin'ny paroasy. Isaorana manokana ny curé sy ny mpanampy azy ato amin'ny paroasy izay nanome lalana anay ary nanampy anay be dia be kokoa amin'ny fanatanterahana izao fety fankalazana izao. Niaraka taminay teto izy nanomboka hatramin'ny zoma ka hatramin'izao atoandro izao. Vodiegny tsy menga aloha. Isaorana sy akasitahana manokana ny évêque Monseigneur Vincent Rakototsafy izay nanome lalana ihany koa ny itsanganan'ny afafy ato amin'ny diocèse ary nanome lalana ahafahana mankalaza izany rehetra izany. Teny ampitaina ho antsika ray aman-dreny. Fikambanana efa tranainy efa ela dia ela raha ny afafy FET satria raha izany 100 taona izany dia efa maro ny olona ny volavolainy nandalo tao. Ka amin'izao fotoana izao ho any amin'ny 100 taona manaraka dia entanina isika hapiditra ny zanakatsika ao anatin'ny fikambanana ka iaina ny aim-panahy ny fikambanana satria dia zava-dehibe tokoa ny fanaovana ny fikambanana masina indrindra fa ny FET hoy aho. Entanina ihany koa isika raha ohatra ray aman-dreny ka tsy ao anatin'ny fikambanana dia mba hiditra ao anatin'ny afafy tsy ny zanatsika ihany no lefa tsika amonjy fikambanana fa isika ihany koa amin'izay ahafahantsika bebe koa manampy sy manabe ny fanabeazana izay omeny mpendraikitra sy ny mpanabe ato amin'ny FET. Misaotra indrindra tompo. Aftema. Nani
Jesús senang kuah tegar ni pembuatannya. Dia fisaorana amin'ny tafotafo no asehontsika any zareo avy any Tolagnary tamin'ny fifampisarahana niarahantsika teo. Antenaina fa samy nanovo hafaliana, nanovo fahasoavana, indrindra misy hoentintsika ihany koa mba makatahaka ny hatsarana sy ny fanetanana nataony zareo avy any Tolagnary, entintsika hanamafisana ny fiainam-pikambanantsika any amin'ny ekipa fototra, any amin'ny distrika, any amin'ny diocèse misy antsika any. Misaotra lehibe anareo any avy any Tolagnary ary mbola ho avy mifandimby eto moa ny diocèse Isatokony izay mbola manana anjara eto, ka dia sady efa mampiomana antsika diocèse izay mbola tsy nandray anjara mba hiomana dian'izao amin'izay fifampisarana izay amin'ny endrika izay entinareo maneho an'izany fa ny zava-dehibe dia hoe afaka mifampizara isika. Dia mirary soa ary dia izay firaretsoa izay no anitarana antsika mba samy ahitany zavatra rehetra miavao amin'ny Kristy araka ny teny faneva iainantsika mandritra ity taona ity. Afitema.
makasitraka misaotra anjareo avy any amin'ny diocèse Nambatondrazaka atsika tamin'izay fifampizarana nataon'izy ireo izay. Ny fifampizarana moa dia anisan'ny tena fiainana atao amintsika afafy FVT, hanovozana ihany koa ny tsaikefa avy any amin'ny diocèse namantsika fifampizarana ny andram-piainana izany, ka dia mankasitraka azy ireo. Ary ho an'ireo diocèse rehetra izay mbola handalo eto dia efa mampiomana sahady mba misaintsaina sahady hoe inona izay fifampizarana ataontsika eto izay. Ka dia mankasitraka antsika rehetra ary dia mirary soa hatrany araka ny firarian-tsoa efa natao teo am-piandohana, araka ny fanevantsika hoe mahita ny zavatra rehetra miavao ao amin'ny Kristy. Afitema. Fanao de sua, tempo lá do